Mahafantatra an'Andriamanitra. Zay no lohahevitra amaranantsika nidinika amin'ity herinandro ity. Manasanao haharitra mandrakariva hatramin'ny farany. Fivaliana ry mpiara-midinika namana no ionako aminao isan'andro. Faly tafahoana aminao andeha mba hifanovana raha tsikitsiky. Tafahoana sy tafaraka indray. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ketina dia andeha hivavaka sika raha nomboka ny fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay any an-danitro. Misaotra indray, misaotra ny fitantananao anay. Fa afaka hiaraka ao andinika ny teninao zahay. Tomoe raha tiamponay tompo. Ary aoka mba hisoronao ny hevitra mampisaraka ny aminao dia ny fahotanay izany. Fa tianay kosa raha ny fanainao masina no ansaka tiamponay. Ka nazava ny teninao ho tonga fiainanao any tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Mahafantatra an'Andriamanitra. Mino fa efa mambavanao ilay andinina tao tadiny. Zao no natoko fa vitamin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Zao le vaky ny teny. Ary zao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahinao. Misaotra indrindra amin'ny ezaka nataon'ny tsirairay avy. Resy lahatra isika tamin'ny herinandro ity. Fa raha tiantsika ny tomba ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia ilaintsika ny mahafantatra an'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra tamin'ny nampahafantarantsika tamin'ny alalan'ny Baiboly. Ny Baiboly irery ihany ny fomba nentin'Andriamanitra hamantarantsika azy. Nianarantsika tamin'ny herinandro ity ilay hoe Andriamanitra fitiavana. Nianarantsika nandiny ihany koa ilay endrik'Andriamanitra mazava kokoa. Nianarantsika ihany koa ilay hoe Andriamanitra manana ny fahamasinana. Nianarantsika ihany koa ilay hoe Andriamanitra ao amin'ny famoronana. Ary omaly dia no resantsika ilay hoe Immanuela amintsika Andriamanitra. Mino fa tsisy salasala intsony ny amin'ny momba an'Andriamanitra isika fa samy atoky. Fa ilay Andriamanitra zay ivavahantsika, ilay Andriamanitra zay ankofantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ny famelan-keloka, Andriamanitra ny hery rehetra, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa. Omaly dia nanapa-kevitra isika mba ho amintsika rehetra Andriamanitra. Androany ary araka ilay andinina tao tady, izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Aika izany mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fahafantarantsika ny momba an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony atao aminao manoloana izany fahafantaranao an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra izany? Miantso anao Andriamanitra ary ankehitriny mba haneho ny toetrany eo amin'ny mpiara-belonao. Nefa mba hahafahanao manatanteraka an'izany dia mila mahafantatra an'Andriamanitra ho an'ny tenantsika isika aloha. Mila mahafantatra ka ny fomba tsara indrindra ahafahanao mitomba amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra. Eny fa na dia atao hoe masina olombelona mpanota ihany azy no andiniantsika azy. Dia ny fomba tsara indrindra ahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra dia ny fandinihana isan'andro ny teniny ny Baiboly izany. Misaotra anao amin'ny fanarahana tsy tapaka izao taritary nianarantsika manana izao, satria izao ny fomba ahafahantsika mahafantatra misy kokoa an'Andriamanitra marina fa hoe tsy ho fantatritsika, tsy ho takatsika satria voafetra ihany ny fahalalantsika fa kosa arakaraka ny andiniantsika rehefa mandalina ny Baiboly sy misaintsaina amin'ny fiainana Kristy, ny drafim-panavotana izay nomenantsika isika dia tadio fa mitombo hatrany hatrany ny fahatakarantsika ny amin'ny momba an'Andriamanitra sy ny fitiavany.
zao no lazain'ny mpanoratra anankiray hoe toy ny isakely drano kely no atrehan'ny ranomasina lehibe tsy hitafetra ny fitiavany ray mpianakaviana ny zanany sy ny tariranaka faramandimby sy ny faneom-pitiavana. Toy ny isakely drano kely raha oharina kosa amin'ny fitiavana tsy misy fetra zay asehon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, tsy misy lela malaza ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy penina afaka mahatantara zany, kanefa azonao kosa ataony mandinika an'izany isan'andro eo amin'ny fiainanao. Tao iverenantsika voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona. Jaona voalohany toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra naoviana raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ao anatintsika ny fitiavany. Mahafinaritra zany teny zany. Tiako zany raha mba ho zava-misy aminao. Mba hiriko zany raha mba tanteraka ao an-tokantrano misy antsika tsirairay avy. Mba hetaheta lalina indrindra raha eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana misy antsika, misy isiny zany fifankatiavana izany. Ary nahoana moa raha toka ny mpiray firenena mihitsy manomboka hatrany mpitondro ka hatramin'ny sarababen'ny olona no isehon'izany fitiavana izany. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra noviana fa raha mifankatia isika dia mitoetra amintsika Andriamanitra ary tanteraka ao anatintsika ny fitiavana. Dia hoy ny antso eo amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahaefatra ka andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry mpiara-midinika namana, resy lahatra ve ianao fa tianao Andriamanitra? Resy lahatra ve ianao fa namindra fosina mila nelikao Andriamanitra? Resy lahatra ve isika tsirairay avy fa manana ny hery sy ny fahefana rehetra amin'ny fiainanao Andriamanitra? Raha tsy sapanao zany androany, andao asehontsika amin'ny fiainantsika ilay toetran'Andriamanitra dia ny fitiavana izany. Tompony, hombanao, anomeanao ny fahendrena rehetra, anomeanao ny taridalana, anomeanao ny fanainy masina ka hatonga olon'ny fitiavana. Hatonganao ho olon'ny fitiavana, dia ny fitiavana no anjaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hombanao ny Andriamanitra, hombantsika tsirairay avy an'izy mandritra ity tontolo andro ity. Andeha hivavaka azy kehitriny. Andriamanitra, indre zany hafalianay fa manan'Andriamanitra tia anay amin'ny fotoana rehetra, fitiavana mandrakizay no efa nitiavanao anay. Ankehitriny ary izahay dia manana hetaheta Andriamanitra, tianao fanandramana mba haneo zany fitiavana, zany toetranao zany eo amin'ny fiainanay. Mangataka ary izahay ny fanampianao, mangataka izay ny fitarianao anay mba hahatraranay an'izany, satria mandrakariva dia tsy vitanay izany. Kaoka ny fanainy masina no hitarika anay mba hanana zany fitiavana zany. Dia mitahi ny mpiara-midinika rehetra misaotra ny amin'izy ireo amin'ny faharetana hatramin'ny farany, irina tompo hitondra fitahina manana ambiampo anay ny fiarahana mandinika ny teninao mombary anay izay mahakasika ny rehetra. Tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.